Mbola faly miarabantsika indray a nahatratra ity sabata folakandro ity ny distrika Tanjona indray a niaraka aminareo androany ho solon'ny fifandraisan-tanana dia andeharany ho arahantsika ireto hira manaraka ireto.
Wasa
sitraka. Fiada
Solo aveva un piano la halana azula uffiada andata
Fanaraka ny onjapeo radio Azisy manaraka ihany koa any amin'ny tambazotra serasera amin'ny Facebook, ny YouTube iarahanareo amin'ny distrika ny Tanjonandriana izay isoloana isy lafatra tena amin'ity sabata hariva ity na raha vanao lafatra. Ampitsikitsikina ihany koa no iarabananao na mananjaka amin'ity hariva ity miarabantsika rehetra ato tokantrano izay manaraka izao fandaharana izao na amin'ny radio izany na amin'ny fitaovana maro isan-karazany dia arabainay ianareo ka dia kopakopa-tanana no atolotrana dahovanareo amin'ity androany ity mialohan'ny idirantsika amin'ny fandaharana angamba dia tsara andehitsika hivavaka anjaka. Vavaka atsika. Jesosy malalo misaotra anao izay satria afaka manatotosa izao fandaharana izao. Magataka izay Andriamanitra mba hidiranao feno amin'izao fotoana izao ary aoka mba hovonina hitry ny anaranao. Anaran' Jesosy. Amen.
Osolo fifandraisantsika tanana dia nolotra iraray ho anareo izay rehetrany dia iroso amintsika ny atopira Tanjona hitondra ny hira Vorento. Rehefa avy nanaraka an'izay izay tsika lafatra misy programa ity ampelantanantsika afaka ambatany isainao ve? Tokoa zaka misy programa maromaro tsika maromaro vitsivitsy moa zany satria dia anaraka fijoroana vavolombelona tsika aorian'ny fijoroana vavolombelona dia isy kilalao ara-baiboly kely izay rahantsika eny Anasola moa zany aorian'izay dia isy sketch isy tononkalo izay arahana chef Sakidy Mampifaly ary isy fandarana anankiray manokana izy io fandarana iarahana amin'ny ray aman-dreny Fenimpisata Rakotomanga ary anaraka dindinika momba ny tokantrano tsika izay iarahana amin'ny namana Fanja. Isy ihany koa ny fandaharana iarahana amin'ny pasteur Mirado Eli dia ireo programa ireo moa zany namana Nzaka dia horavahantsika hira, horavahantsika tononkalo arak'ilay efa voalaza teo fa isy fandaharana ara-pahasalamana izay iarahana amin'ny Dr Tojo Rakotomanga ary ny farany moa zany dia isy vatsim-panahy izay iarahantsika amin'ny pasteur Nirina Randriamarefa Arsan dia izay ny programantsika Nzaka. Tena fety dia fety koa izany araka ny fitanisanao azy. Araka ny lazainao teo dia isy avy hatrany zany ny fijoroana vavolombelona kanefa mialohan'izay misy hira anankiray atolotra antsika mpanaraka ny fandarana.
tsika nde hivavaka hivavaka hivavake hivavaka minandriamanitra ilay nananatsika alona tsika nde hivavaka hivavaka hivavake hivavaka minandriamanitra ilay nananatsika aloreke alozalay anao fodiasanandriamanitra alobabe alolinde alo ande hivavake aloreke alozalay anao fodiasanandriamanitra alobabe alolinde alo ande hivavake azamangatakandro laveke hivavaka hivavake ty fiainana mivadivadike anio notsarindrindra andriamanitra ny andanitra mizanao mizazao tiany loatra tsika jiabimba mivavaka minaze aloreke alozalay anao fodiasanandriamanitra alobabe aloninde alo ande hivavake oavize oavize sy vandizeny anao sasorono mirambara koanao alo hivavaka mizay alo hoana driamanitra ananaka iteniny Rana Jean-Louis zay filohan'ny asa fitoriana eto amin'ny district Tanjondrina tonga so eto amin'ny fandarana manokany fitorana vavolombelona eto amin'ny radio Azisy ianao azonao ambara amin'ny mpiainao antsika ve hoe ovina nidiranao tamin'ny asa fitoriana ary misy mpiara-miasa ve ianao sa nandeha rery tamin'izany miarabanao n'olona iatsa miarabantsika rehetra ihany koa zay mpanaraka ny fandarany radio Azisy sy anareo zay manaraka an'izany amin'ny alalan'ny tambatsotra tserasera ny fotoana zay nidirana teo amin'ny asa fitoriana n'olona iatsa ranomarina efa hatramin'ny fahazazana no niaraka tamin'ireo zoky ara-panahy rehefa misy fotoana anaovana ny fitoriana ny filazantsara 20 taona teo eo tamin'izany saingy niandraikitra zay mba tanifiny tena ny natao fa ny hoe mamelabelatra soratra masina dia tamin'ny taona 312 teo zany avo nanomboka nandray fandaharan-teny mihitsiny tamin'izay fotoan'izay ny fantainao faharoa dia ny hoe miasa rery ve ny tenin' Jesosy amin'ny marika 9:10 manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra mitadasika ilay izy olona iatsa zao tontolo izao ny sehatra isany olombelona rehetra no zarana ny filazantsara tsy vitany rery zany fa mila ny fiarah-miasany rehetra ary dia miara-miasa amin'ny olon-drehetra ny tena eo mpanatanterahana ny asa teo mpanatanterahana ny asa fitoriana zay nataonao mba azonao ambara ve no nanehoan'Andriamanitra ny hera sy ny voninahiny raha ny marina n'olona iatsa tena ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy no niseho io taona zay voalazako teo ambony io 13 rehefa nanendro ny fiangonana mba anaovana ny fitoriana filazantsara tamin'ny toerana anankiray antsoina hoe Antodiana ao anatin'ny commune Ambohimanamboly izy io dia ny zavatra tsapa dia izao tena nianatra rano tena miambakavaka
betsaka ny lesoka kanefa teo indrindra ny sehoan'ny herin'Andriamanitra satria raha ny tena izy zany tokony tsisy olona iaina kanefa natratra teo amin'ny 5 teo ny olona izay nanaraka ny fitoriana isan-karivo ny olon-dehibe sy ny tanora io ary ny zavatra nafinahitra dia izao rehefa ny farana ny asa fitoriana nandritra ny 2 volana teo eo mahery kely dia nisy olona 5 nanolo tena hanompo an'Andriamanitra nidrotsaka tamin'ny batisa. Izany moa dia porofo ny herin'Andriamanitra rehefa nentina tamin'ny-bavaka io fotoana io ny tolomana am-bavaka dia nanolo tena. Hatramintsika amin'ny teny izao moa zany dia mijoro amin'izany toerana izany ny trano fivavahana misy ny fotoam-bavaka isaky ny sabata ary ny olona ihany koa dia manaraka an'izany fotoam-bavaka izany. Ny tombo tsy nijanona treo fa tonga hatrany amin'ny 20 mahery ireo olona izay nanolo tena ho eo amin'ny batisa. Ankoatran'izay ny tena moa zany izay natsapako ny herin'Andriamanitra ny tena moa zany dia mivelona amin'ny alalan'ny fambolena. Io no asa ivelomana ary ao anatin'izany misy fotoana izay tsy azahoana vokatra araka ny tokony izy hoentina miany tokantrano kanefa tamin'ity fotoana voalohany izay nanatanterahana ny asa fitoriana ity teo indrindra nitrangan'ny olana tsy nanana fahafahana mihitsy mba hametraka sakafo ivelomany ankonako tamin'io andro voalohany io ary dia mieritreritra hoe sao dia mba tokony olona hafa azy no anatanteraka ny asa kanefa izy atsony moa no azo atsona amin'io andro voalohany io ary rehefa nirotsaka tamin'ny asa ihany ny tena dia zava-mahagaga miseho satria ny farana ny famelabelarana ny arivan'ny andro voalohany io dia nisy anabavy anankiray tonga nanantona ary niteny tamiko hoe raha nadao izy nisy olona izay nandefa sakafo ho anareo ho an'ny ankonanao zany ary dia faly sy ny saotra an'Andriamanitra satria afaka ny velomanay nandritra ny 3 herinandro zany sakafo zany. Ankoatran'izay araka ny efa voambarako teo moa dia ny hoe miara-miasa mitarika izahay rehefa mitoro ny filazantsara dia nisy toerana anankiray hafa ihany koa zany izay mba tiako hifampizarana amintsika ho voninahitr'Andriamanitra. Toerana izy io dia any amin'ny faritra akaikina Larobiana Ambatomanga, toerana anankiray antsoina hoe Isa. Io zany no voatendry ny tarika anaovana fitoriana ny filazantsara. Ny zavatra nitranga dia izao lavitra io toerana io mihoatra ny 20 kilometatra zany raha miala eo amin'ny toerana fonenanay. Ny zavatra tsy maintsy hitranga zany dia izao tsy afaka ny vezivezy ody fa tsy maintsy hijanona any ary rehefa natao ny fitoriana ny filazantsara nijanona tany nanano sarotra aloha ny fidirany tamin'ny voalohany tena tsy navelan'ireo tompo tanàna lehibe ny tanàna tao zany hitsofoka izahay fa noho ny fiasan'ny herin'Andriamanitra dia afaka nanatanteraka ny famelabelarana dia nandritry ny 2 volana mahery kely teo nanatanterahana ny asa. Nisy fotoana herinandro ray maherin'izay izay tsy afaka nody fa tany foana ary vaovao mahafaly no niseho tena tsapa ny fiasan'Andriamanitra fa ireo olona tao tanàna natratra teo amin'ny 70 eo ny olon-dehibe sy ny tanora ny ankizy mitovitovy amin'izay ihany koa ny isany nanatrika an'izany famelabelarana izany ary tamin'ny famaranana dia nisy 7 zareo no nanolo tena mba hanompo an'Andriamanitra. Tao anatin'izay somary adiniko kely fa ny tontolo andro izay tsy nahafahanay noto moa dia manao asa sosialy izahay miazo nangady izay havanana amin'izany manao fanadiovana izay mahay an'izany ary dia tena nahatsapa fifaliana ny rehetrarehetra. Ity koa anefa ankoatran'izay izay nahatsapako ny fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako manokana araka ny voalazako teo aloha dia ny hoe fambolena ny velomako. Izany efa manana zanaka zany izay mianatra amin'ny université privé ary teo indrindra mitranga ny olana. Vokatra ilay tsy nahafahako nanatanteraka ara-dalàna ny fivelomana dia tsy manana ny saram-pianarana andohavana ny io saram-pianarana io zany. Dia zao no nataon'ilay zanako tamin'izay fotoan'izay dada
misy fomba ozy izy a zay mety tsy andoavana ny volo io de ny hoe raha mahatratra ity noty ity a ianao dia tsy mandony saram-pianarana ao anatin'ny efabolana voalohany zany efa ozy izy sarotra ho ahy ihany tena ohatrany tsy azoko antoka ny ahatratranyio indrindra moa fa ny hoe ny reo ao amin'ny kilasy taona voaloha faharoa sy fahatelo a no mifaninana anentsika ny noty io voninahitryandriamanitra nefa no miseho fa nahazo an'ilay noty izy nahazo an'ilay noty a ambony indrindra ary de voavany olana le zavatra mba tiako hifampizarana amintsika rehetra de zao ny amin'ny hoe rehefa mirotsaka eo amin'ny asan'andriamanitra isika na de mety misedra olana azy eo amin'ny fiainantsika andavanandro de tsapako izany fiasan'ny herin'andriamanitra fifaliana no azona mizara amintsika rehetra izany fitsoroana vavolombelona izany diraina ny tompo misaotra anao rolazandroina naiky ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana ny fitsoroana vavolombelona teto amin'ny radio Azisy maka indrindra tompo de mankasitraka antsika rehetra mizara fetamata itaka ny velona nafinaritra dia nafinaritra ilay fijona vavolombelona izay nentin'ny monsieur Zandry zao indray isika dia anaraka kilalao ara-baiboly kanefa alohavantsika mandrakariva hiran'ny ankizy avy ao lasora ny fandaharana sady izany lafatra tena izany mihitsy fandahora raha antsika ny hiran'ny ankizy avy ao lasora Sabata fatelo amby folo e ana lesona ray za na hoe koa manao a lesona fahenina sambena le fahazavana sanjery fitaovana mandrakizay no nitiavako anao Jeremia 31:3 ano fifananana lesontsika zao a izy alpaina Jesosy namadika azy marony Judas bravo faharoa izy le tsambena le fahazavana marony Saul farany izy le nandofy totohatra lava be misy anjely miakatra sy midiny marony Jacob bravo amin'ny manaraka indray a Jaya
radio iray mitondra ny lohateny manao hoe azabe fanahiny. Mandaloka rizy ny fiainana an-tany kanefa izao sy ianao mbola miaina ety ihany. Tsy misy hafa-miala fa samy mbola miaina, tsy maintsy hatrehana na dia mampitaraina. Tsampako anefa fa tsy irery aho, tsampako koa fa tsy irery anao. Tsaroa fa ny mason'ny tompo mitazana trano, ireo fo malahelo tsy maso tomany. Ka na dia misy aza reo olona maro mianjady, dia izy tsy hamelanao irery hiady. Iray ny antrany, ny tafiky ny lanitra, anampy, anohana sy ampahery anao mba hiaritra. Tadidio fa eto an-tany no ahitanao fahoriana, tadidio fa eto fiahiahina sy fangirifirina. Zao anefa raha mila ho kivy ianao ndray androany, tsarovy amin'izay Jesosy eo anilanao an-trano. Misy fotoana hiaretanao jaly, misy fotoana koa ianao falifaly. Mifangaro daholo na ny mangidy na ny mamy, fa io vao tena fifaliana indray androany. Ireo fahoriana iova fifaliana, ireo fahavalo lasa mpifamina. Isika rehetra hiaraka hifaly, hifoana amin'izay ny fahoriana nampijaly. Ka na misy fijaliana na misy fahoriana, miampitomany sy fangirifirina, dia aza manahy fa mbola ao ilay mpanjaka ampahery anao ary koa mitraka. Raha lasy anabavy fandalovana ny eto, raha mbola eto an-tany tsy ilaozana sento. Ho foana ny tompo zany tsy ho ela, ka ilay mpampijaly sisa tavela. Samy mahery, aza mora kivy, na dia mihamantanjaka aza ny krizy. Ny tompo ane tsy andao anao, mbola iaona sika any an-tany vaovao. Amen. Angamba ny masoandro mody no mampalahelo amin'ity sabata ity lafatra. Tena misesy sy mirindra ny programa, eo ny tokaly, eo ny hira, eo ny fizarana fanandramana. Ary raha toy izao ny confinement, toa ohatra ny misy aniry confinement indray angamba, sady zany. Ao anatin'izao sabata izao dia mbola tsy tany ianao raha izao no vao manaraka ny monjam-peo na ao anatin'ny tambazotra. Fa misy fandaharana izay tena no manina tsara atolotra antsika, dia fandaharana mahakasika amin'ny fanahy faminaniana. Ray aman-dreny ankiray izy ity manana fanandramana manokana amin'ny famakiana ny fanahy faminaniana, ary ao anatin'izany dia azontsika atao ny mila hevitra raha misy zavatra manetikitika antsika. Hoe mitsika avy hatrany angamba ray aman-dreny feno saka raha koty zany ravatra. Fifaliana ho ahy ny zara fanandramana manokana araka ny efa noresahana teo sy tondra famelabelarina tsotra sy fohy mahakasika ny amin'ny atsarana na ny amaminy ten'Andriamanitra izay eo am-pelatanantsika. Manana tombontsoa tokoa isika satria ny tantara efa lasa na ny ankehitriny na ny hoavy dia tsisy miafina eo anatrehantsika, satria ilay Andriamanitra fitiavana izay namorona izao tontolo izao dia niteny tamin'ny alalan'ireo mpaminany, naniraka ny zanany ihany koa, ary tsy maintsy ho tanteraka ireo toe-javatra rehetra izay voalaza sy voasoratra. Amin'ny mapitarika ny fiangonana ny tena dia tsy maintsy miaina fanandramana amin'ny alalan'izany hoe famakiana boky, fandalinana ireo fanahy faminaniana izay eo am-pelatanana, satria atahoana tokoa moa ny amana ireo andian'ondry raha ny tena aza tsy mahafantatra akory, tsy mahalala akory ny amin'ireo toe-javatra izay ho avy, ny toe-javatra izay atrehana isan'andro isan'andro, koa dia fifaliana ho ahy ozy no izara amintsika ao anatin'ny
minitra vitsy ihany ny amin'izany fifaliana ao anatin'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra zany raha manokatra tokoa isika ao amin'ny petera voalohany toko faharoa petera voalohany toko faharoa izay mba tiako vakina amintsika dia miresaka ny amin'izany indrindra izy ao amin'ny andenin'ny 7:20 manao hoe ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina tokoa isika koa raha mandinika izany ianareo dia manao ny tsara fa toy ny jiro mazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny soratra faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany raha lasaina vavy malala fitiavan'Andriamanitra hoy aho tery am-boalohany satria nanome ny teny nanambara ny teny tamin'ny alalan'ireo mpaminany Andriamanitra zany rehefa misy toe-javatra ho tiany ho tanterahana eto amin'ity planeta an-tany ity na toe-javatra lehibe anankiray dia tsy mba mamelo tampoka Andriamanitra fa miresaka meloha milaza meloha amin'ny alalan'ny mpaminany taminany rany iny zanany ary ireo tantara izay ho avy dia tsy miafina eo anatrehantsika izany amin'ny raim-pianakaviana ny tena dia mamaky sy mandinika izany boky izany eo tokantrano miaina izany toy ny fiainana andavanandro mihitsy ny famakina ny boky ary isorako manokana Andriamanitra satria tratra ny hery miasa mangina avy tamin'izany reo vady aman-janaka ary dia manokana mpahambola mihitsy ho amin'ny fividianana izany boky izany satria raisina rehefa tena raisinao ho fiainana ny mamaky izany dia satrinao foana hikaroka zava-baovao satrinao foana andalina hoe inona indray zany no vaovao tsara tokony arahana manoloana zao toe-javatra misy eto amin'izao tontolo zao ny arety mandringana ireo loza maro samihafa dia rehefa vakina ny soratra masina ry havana malala dia efa voambara avokoa ny amin'izy ireny koa raha ijery manokana fotsiny isika ny voalaza ao amin'ny Daniel toko 12 miresaka ny amin'ny androm-pahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy andinge ho vakitsika ny ao amin'ny Daniel toko 12 ny andininy voalohany dia milaza toy izao ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela Ndrendehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary isy andro fahoriana izay tsy mbola nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany ary amin'izany andro izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky hoy ateo hoe rehefa miaina tao anatin'izany famakina boky izany dia tratrany hery miasa mangina ireo vady aman-janaka ary misy kilasy anankiray tamy mitondra ny anarana hoe adasa ao amin'ny fiangonana anankiray izay misy anay dia mitarika hetsika manokana amin'ireo tanora mandinika soratra masina mandinika fanahy faminaniana ary dia manao fampiarana izany io kilasy anankiray io mpitarika ao anatin'izany ny zanako vavy ary dia mahafinaritra ny mahita fa misy loha hevitra maro izay nodinian'izy ireo tao anatin'iny confinement iny mikasika ny amin'ny tontolon'ny tanora sy ny fitiavana mikasika ny amin'ny fitaomana namana eo amin'ny Kristy mikasika ny amin'ny fanampiana ireo sahirana ary dia mahagaga hoe tanora izay mbola mpianatra ny maro tao anatin'izany kilasy izany kanefa dia nahavita hetsika goavana nandritra iny fotoana fihiboana iny izy zao ary dia manana intéressé maro izy ireo ankehitriny hoentina eo amin'i Jesosy mampirisika anao mampirisika atsika amaky boky andalina ireo izay voalaja ny pejy voasoratra raha io toe-javatra misy amin'izao fotoana izao io tokoa no jerena dia tsy zavatra tampoka na zavatra mahagaga raha ny voalaza ao amin'ny Mateo toko 7:20 andininy 2:30 mantsy dia milaza toy izao ny tenin'Andriamanitra
Matio toko fa 4 andeny fa 2 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matio toko fa 4 ka ny andeny fa 2 ary mianara ny fanoarana ny amin'ny aviavy. Raha vao manarika ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Ry havana malala, misy toejavatra marobe, misy famantarana marobe zay efa noresan'i Jesosy mikasika indrindra mialohan'ny aviany tsy ho ela intsony any amin'ny raolanitra. Ao anatin'izany ny mosary, ao anatin'izany ny ady izay ohatrehantsika eo amin'ny firenena samy firenena, ao anatin'izany ny arety mandringana izay misy ankehitriny. Dia tsy zavatra mahagaga izany hoy aho satria efa voalaza sy voasoratra avokoa. Koa dia ho an'ny fiangonana manokana izay niarahana dia na dia tao anatin'iny fiboana izy dia nisy ny fotoana manokana izay hitantsika amin'ny sary fa tany anatin'ny zavaboary no nianatra sy nanao fampiarana manokana ny amin'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nampiarina ireo fepetra rehetra amin'ny ara-pahasalamana ny izay tokony hafahana mifamory amin'ny anatin'ny olona vitsivitsy dia afaka nanao fanandramana manokana ny amin'izany ny fiangonana. Ry havana malala, tsy ho ela intsony dia iseho ny toejavatra farany amarana ny tantaran'ity tany ity. Mila mahafantatra vanim-potoana isika, mila mamantatra ny amin'ireo famantarana maro izay voalazan'ny soratra masina isika satria efa nambara mialoha izany, tsy tokony ho tampoka amintsika izany. Ary mila manao fanandramana manokana isika. Andenge ho resantsika ny eo amin'ny izay voalaza amin'ny herin'ny mifanandrina toko fa 7 ny Daniel toko fa 12 izay novakiana teo dia azavaina ao amin'ny herin'ny mifanandrina toko fa 7 izany. Ary dia mahafinaritra fa miresaka ny mpanompo vavin'ny tompo fa misy fanandramana manokana izay tokony ho ataontsika. Fanandramana mety mbola tsy nananantsika mihitsy aza izany araka ny fanambarana sy ny voalaza fa ilaitsika ny manao izany fanandramana izany. Izao no fanambarana ao amin'ny pejy fa 970 sy 700, 770 sy 900 azafady 770 sy 900. Ny andro feno fahoriana sy tebotebo eo anoloantsika dia tahaka finoana izay matanty atrotrahana, fiandrasana ela sy anoanana, finoana izay tsy ho reraka na dia voasedra mafy aza. Raha lasaina bavy malala, izao ny fotoana, izao ny vanim-potoana izay ilantsika miaina amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny famakiana izany voalaza ny tenin'Andriamanitra izany. Raha jerevantsika ao amin'ny ilay boky kely mitondra ny lohateny hoe fiomanana amin'ny fotoan-tsarotra farany, ao amin'ny pejy 800 dia milaza toy izao ny mpanoratra ao anatin'izany boky izany. Ny androm-paoriana izay tsy mbola nisy tahaka izany dia efa mbio amintsika, ary ilaitsika ny fanandramana izay tsy ananantsika ankehitriny ary izay tsy maharototra ny maro ny manana izany. Mampilahatra ny tafin'ny Satana, vonona nefa ve isika tsiraray ho amin'ny ady mahatahotra izay eo anoloantsika indrindra, moa ve manomana ny zanantsika ho amin'ny andro sarotra lehibe isika. Fanontaniana mipetraka izany ry raha lasaina vavy malala, moa ve i Satana ihany no ampilahatra ny tafiny fa isika kosa tsy mba hiomana, isika kosa tsy mba hanomana ireo zanantsika ho amin'izany toejavatra sarotra izay voalaza ao amin'ny baiboly ato amin'ny fanahy faminaniana izany. Minao fa ho resy lahatra isika, minao fa andray am-po izany fanambarana izany tsika. Ny fotoana moa voafetra tsy afahantsika mivalapatra firy ka dia tiako ny ampirisika anao anao fanandramana manokana. Tongava ao amin'ny imprimerie adventiste Soamanandrariny fa ireo boky maro izay naseho anao tery am-piandohana dia ho hitanao avokoa. Misy boky anankiray izay mitondra lohateny hoe any amparany any, milaza ny amin'ny tantara toejavatra rehetra izay ho avy. Na io arety mandringana ireny toejavatra niseho tany Amerika ireny dia voalaza n'izany boky izany. Manasanao mba hitsidika izany imprimerie izany ka hividy ary iaina amin'ny famakiana sy fampiarana izay voalaza ao anatin'izany boky izany. Ny tompo hitantsika rehetra ka ho fotoana anaovantsika fanandramana manokana
ny andro sisa zay mbola omen'andriamanitra atsika na ao atokantrano zany eo anivon'ny fiangonana eny eo anivon'ny fiarahamonina ny sambatan'olona tsiraray avy a dia samy anao fanandramana manokana ny amin'izany famakina sy fiainana ireo pietsy ireo andalateny izay voalaza ny tenin'andriamanitra ireo amen. Izay amin'iny lafatra tena mahafinaritra tokoa ny miaino amin'ny faminariana sy ireo fanandramana izay iarahan'ny mpanompon'Andriamanitra ary azo antoka fa samy manana fanandramana tiana mba ho alaliana isika angamba ireny boky ireny tena natonta manokana ao amin'izany. Eo ihany koa nefa lafatra misy fandaharana eto amin'ny pelatavina mahakasika ny vehivavy manahoana indray amin'izy ity. Didika momba ny tokantrano tokoa izy io zaka amin'ny ankapobeny dia resaka momba ny fiasana izy io a misy ihany koa reny vehivavy reny zaka miasa ivelan'ny tokantrano ary misy no mijanona ao an-trano ihany karakara tokantrano amin'ny ankizy. Misy karazany maro ny mety ofisialy izy io a eo amin'ny fiarahamonina satria tsy voatery hoe miasa ny fiasana daholo ny vehivavy rehetrarehetra satria ilaina tokoa ny fikarakarana ny tokantrano amin'ny ankizy tsy azo atao ambany zavatra ka dia izay fandaharana io a iarahantsika amin'ny namana fanja izy io zaka mahafinaritra ihany koa fandaharana io ary mahaliana ny olona rehetra ilay tokantrano ihany koa. Eto izany izy hitantsika hoe vesatra sa fanotra ny vehivavy ao tokantrano na ny vehivavy miasa lafatra. Ao am-panindrasana tokoa ny mahita ny asany ka andao atantsika avy hatrany angamba ilay fandaharana fa tsy ho lava resaka tsy ho izay. Miarabantsika rehetra atao trano sy ny mpiain'ny fandaharana ny loha hevitra hodiny antsika indray androany a dia mikasika ny vehivavy miasa ny ivelan'ny tokantrano miasa tena ao tokantrano ary tsy miasa fa mikarakara tokantrano manana vahiny manokana antsika androany a dia tsy izay izany a fa ny madama Randrema Ifarson voahirana ataoko aviakato ary madama Rasolondray Nizoly ataoko akavanako atoka dia miarabantsika rehetra dia miarabana fa miaraba ny madama Franja ary fa miaraba ny madama voahirana ihany koa dia miarabantsika rehetra ao tokantrano ao a zay rehetra manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao. Miarabana madama Franja sy madama Zoly ary faly miarabantsika rehetra atao tokantrano sy mpanaraka ny fandaharana. Iny ary hanomboka ny fandaharana isika ny amin'ny loha hevitra voalohany dia tsy inona fa vehivavy miasa ivelan'ny tokantrano ianao madama Zoly miasa ivelan'ny tokantrano inona lafy tsarany lafy ratsiny any amin'izay zavatra izay. Arak'izay voalazanao izay dia za kosa dia za dia anisan'ireo vehivavy izay nisafidy ny hiasa hitady vola moa zany raha tiana ratsolona ny resaka ivelan'ny tokantrano ary be dia be ireo tombotsoa sy ireo lafy ratsiny fa fotoanantsika moa manapetra ihany fa ambangivanginy fotsiny ngamba no teneniko hoe voalohany indrindra aloha dia ny tena zava-dehibe indrindra dia manamaivana vadiko amin'ny fanefanan'ireo rehetra ilaina entina anodinana ny tokantranonay fa raha manarakaraka izany koa dia eo amin'ny fiarahamonina dia matetika ny vehivavy miasa dia mahakarakara vatana mahay manao metimety ary manana ny maha-izy azy izy eo amin'ny fiarahamonina hitako hoe mahafinaritra kokoa zany mivelatra kokoa ny sainy satria mifanerasera amin'ny olona maro izy any am-piasana any. Iny ary amin'izay lafy tsara an'izay ina kosa mba lafy ratsy? Lafy ratsy indray aloha dia ny fotoana ny hita hoe tsy ampy raha ny tokony hoe tsy na tokony ianao no mikarakara ny ankohonanao amin'ny mahareny-pianakaviananao amin'ny mahavady anao dia tokony ianao ny karakara kanefa noho izay fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainan'izay izay nitenerana moa mazava ho azy dia samy mampandefitra ny filany sy ny faniriany avy ny rehetra tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy satria raha malala ny fiainana tena sarotra dia miaina amin'ny zava-misy izay ngamba ny azo ilazana anazy kanefa kosa mahaleo tena kokoa ny vehivavy miasa ny ivelan'ny tokantrano indrindrindra eo amin'ny resaka arabola afaka mba mividy izay eritreretiny mahasoa ny tokantrano sy ny tenany izy fa tsy voatery tsy maintsy angataka any ary ny amin'izay indrindra hoe nareo roa ve zany samy mitapana ny vola raha izany?
raha ny manokana aloha dia iaraha mitantana an'izay vola azo kanefa kosa hitenerana tsara ny amin'ny azo andrim-paosiny tsirairay avy mba samy afaka mba manao zay tiany tsirairay avy. Afa-po ve zany ny ankonanao satria efa misolo zany ny toeranao tokantrano? Raha ny mahafa-po aloha dia tsisy raha ny tena idéaly dia tokony hoe ineny no mikarakara kanefa arak'ilay teneniko teo hoe le fiainana amin'izao fotoana zao mihitsy ny tsy mamela anao zay mahafa-po amin'ny lafin-javatra maro dia samy miaina amin'ny zava-misy. Raha izany ianao zany zao le anisan'le vehivavy voalaza soratra masina amin'ny lohabolana alipandry mifomaraina ahoana ny hevitrao ny amin'izay? Raha ny fahitako an'iny tantara amin'ny baiboly iny aloha dia vehivavy mijanona ao tokantrano izy mikarakara ampifaliana tsara ny antsitrapo tsara ny vady aman-janany ary izay no mampatonga anazy hoe alipandry fomaraina fa ny anahy kosa satria za tsy eo amin'ny atoandro dia ny mahalipandry azy sy mampifoha vao maraina be anahy dia to ratirapage ihany ngany azo ilazana azy mameno izay banga zany hoe tsy fidiny ny anaovako an'ilay izy. Sotra nareo ny amin'izay ikasika manokana indray ho an'ny vehivavy mijanona miasa tokantranotsika ahoana matavoilana amin'ny izay? Sotra indrindra amin'ny fitenenana ny tombontsoa na hoe ny lafitsarany amin'ny vehivavy mijanona ao tokantrano ao izy zany mitady vola ihany koa voalohany indrindra aloha ohatrany hoe milamina kokoa ny saina satria araka ao avokoa ny momba ny vady aman-janaka ao mandeha mianatra ny ankizy araka ao tsara ny fiomanana sy ny sakafony ny vadinao koa toraka izany fa rehefa tonga avy mianatra koa izy dia efa miandry azy ianao dia efa araka ao daholo ary matetika ny ankizy mananamana any am-pianarana dia fampitoanatoana izy ireny dia mba fantatra koa zany hoe reto avy ny namana zanako dia manana tombontsoa manokana koa hoe falifaly tsy andry zany zay hodina ao an-trano ny ankizy sy ny vady satria efa misy neny miandry ao an-trano dia mahafinaritra be ny miaina amin'izay zavatra zay. Ary ny lafiratsiny? Misy ny lafiratsiny fa ohatra fotsiny zao hoe le teny Madame Solitaire hoe manao metimety fa rehefa ao an-trano indraindray alaim-panahy ohatrany tsy hainao metimety fa ohatrany hoe variana loatra amin'le asa ataonao ao an-trano ianao amin'le fitadiavam-bola io dia ohatrany hoe misy tena tsy mahavatra intsony ny bangovolo fa tonga ny vady sy amin'ny zanaka avy any amin'ny fianarana sy ny fiasana dia mbola neny le akanjo mitamaraina voapandriana akanjo mandriny zay ny lafiratsiny dia misy koa hoe variana loatra amin'le asa fitadiavam-bola tao dia tsy voapirina ohatra ny trano mainy sakafo dia lasa miteraka fahasorenana le izy zany fa mila fahendrena be zany na mitady vola ao an-trano ianao dia mila alamina tsara ny fandaram-potoana mba tsy hitrangan'izay zavatra tsy mety zay. Sotranao ity fanontaniana ity indray dia mahakasika anareo mihitsy no amaly azy ahoana ny eritreritrareo ny amin'ny vehivavy tsy miasa fa mikarakara tokantrano? Raha fahitako azy manokana aloha tany amin'ny famoronana isika vehivavy dia natao hoe vady sahaza na koa hoe mpanampy tandrify zany hoe manampy an'ny vadinao zany ianao iny fa na dia amin'ny resaka fitadiavam-bola ary fa tsy hoe hijanona fotsiny hiandry izay azony ao ary ino koa hoe mety hoe tombony ho an'ilay tokantrano raha ohatra ianao mba manampy ihany koa na mivoaka na mijanona ao tokantrano tahaka ny Madame Vohirana moa Madame Vohirana fahitako azy indray fahitako azy zany ndray aman-drenitsika lanondro kely na mpianatra mbola teo anatrehany nanao izay atafity izy dia misy amintsika tena manam-pahaizana ohatra hoe dokotera mpampianatra mila mivoaka ny tokantrano ireny mba hampiatra ny fianarana izay efa azony dia isika zany aloha tsy tokony hipetrapetraka fotsiny amin'izao fa raha ohatra ianao ka tsy tonga tamin'izany lalana hoe mba tafita tamin'ny fianarana zany azo ataony ny manitatra ny sainy ohatra hoe manaraka fiofanana arak'izay fahalalana mba hainao dia manaraka fiofanana dia mazoto mamaky boky
fa rehefa mahazo fahalalana ianao amin'ireny fiofanany ireny a dia afaka mitady vola koa anampianany ao an-tokantrano mo raha ohatra sanatria zany hoe ka misy toe-javatra tampoka miantra amin'ny vadinao ohatra hoe marary mafy a dia tsy afaka miasa intsony na sendra sanatria nodimandry a dia eo ianao zany voasahirana fa dia mbola eo ny vadinao a dia tokony tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa mikarokaroko hoe inona ny azoko atao a nefa tsy anaovako atsirambina ny atao tokantrano. Manarak'izay ahoana ny hevitrareo ny amin'le vehivavy indray miasa dia lehilahy tsy miasa. Mbana elo raha ny tena tokony izy ny aza ny raisiko ao anatin'ny baiboly ihany hoe tany famoronana namorona Adama Andriamanitra dia nanao anazy hiasa sy hitandrina ny sary zany hoe ny lehilahy raim-pianakaviana lohan'ny fianakaviana anankiray tokony hiasa foana aloha ary tsy andanin'izay koa ny vehivavy a fanampiana le izy ka raha sanatrian'izany misy ampiainantsika ao tokantrano misy an'izany dia hoentina ambavaka mafy a mba hiala amin'izany toe-javatra izany fa mampalahelo zany a madavohira mihitsy izay a entina mibavaka tokoa izy mba hiala hitafavoaka mba hita lalana ahitany asa fa izay ny tena mariny ny lehilahy no natao hitady a dia isika efa nafitanjify mpiara-miasa zany sika fa amin'izay mampiara-miasa izay a dia mba iriko zany hoe miara-miasa mitady vola dia miasa rehetra ao an-trano koa dia mba hiara-miasa fampitsinjarana avokoa ny zavatra rehetra neny manao sakafo dia vadada mampandro ny ankizy ohatra miaraka miantsena miaraka mikarakara ny tokantrano mampiro-trano iny ho an'ny mpivady zao dia miaraka manasa lamba dia eo a afaka mifampiresaka izay mba tsy vita amin'ny tontolo andro sy ny herinandro dia mba miara miresaka mifampisangisangy mahafinaritra be mampifankatia izy a dia afaka manao programme koa hoe manao andaontsika hanao asa sosika menakavy mahafinaritra be le izy arina kosa mba sosokevitry madame Zoly a ny amin'ireo mpiasa mivoaka ivelany tokantrano. Voalohany indrindra aloha zany tokony halala onona miresaka zavatra ataontsika vehivavy marina fa eo ny asa vonjena mahareny mpianakaviana enjehany a mahavady anao koa efaina kanefa rehefa tsy mahalala onona ny amin'ny zavatra atao ianao dia ny tsy fahalalana onona moa zany dia miteraka fahotany ka raha ohatra ianao ka tsy mahay mandanjalanja tsara ny zay zavatra tokony ataonao dia lasa ianao mivoaka ny azy io lasa mety ho fatiantoka indray mety tsy ho salama tsy ho zarizary ny fahasalamanao dia zay vola eritreretina azo a lasa fatiantoka indray lasa hitsabonanao indray ary indraindray ary mety mampalahelo mihitsy satria miasa torovana loatra ianao a mety ho sanatrian'izany mety ho lasa ho kamboty tsy ho eo ntsony ianao dia vao mainka tena fatiantoka ho an'le ankonana indray le izy fa mila mahay mandanjalanja tsara zany amin'izay tokony atao dia mbola misy osikevitra madavohira anankiray tokoa zany hoe ohatrany tapako hoe rehefa tsy miasa isika olombelona indrindra isika vehivavy dia manana an'le toetra ratsy dia tia mikofosafosa dia lasa fahotana le izy satria mamotika ny hafa ianao fa tsara aleo mikarokaroka e dia mba manao izay hanampiana ny vadinao hoe mifitadiavana mahasoa ny ankonana ihany koa zay isika ihany koa dia ampamoana Andriamanitra isika ny fomba nitondrana ny ankonantsika dia ny firariako a dia izao voalaza amin'ny bolana toko faraiky amin'ny telopolo andiny fahafolo ka hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo io vehivavy io a dia vehivavy mikarakara tsara ny ankonany dia nahita fity taminy avokoa ny manodidina azy rehetra eny hatramin'ny mpanampy azy tao an-trano ary ny vadiny dia nahazo laza manokana fa manana vehivavy indry dia mba ho toy izany isika rehetra manaraka ny fandaharana dia mirahasoa indrindra eny ary tapitra ny fandaharana dia mametraka ny veloma ary mankasitraka ny areo miravavy izay ny vahiny iray androany a mankasitraka amin'ny mpiaino rehetra ary misaotra ihany koa ny amin'ny teknisiana eny a mandrapio
mahafinaritra azo antoka fa samy nandray tandrifintsika rehetra tamin'ireny lesona reny mety natokana ny vehivavy ihany zare kanefa ny lesona moa malesina azy dia azo ataony mandray izay tandrifo any tsirairay avy ny mamy azo atelina ny mangidy azo arora sa tsy zany lafatra zany mihitsy nandelara dia afaka mandray lesona avy amin'ireny ihany koa izao indretsika dia naraka fandarana anankiray mety ny paster Mirabely Andriana izy ity dia fandaliana naratsoratra masina efa avy nisesy teo zany fandarana isan-karazany dia hiditra amintsika indray ny fandaliana naratsoratra masina mangataka hatrany ny fahalianantsika amin'ity fandarana manaraka ity. Nuni
maro ny olona izay mitady famonjena amin'izao vanim-potoana misy atsika izao ary maro ny olona izay mivavaka kanefa ny zavatra mampalahelo dia vitsy amin'ny olona ihany no malala ny tena momba an'Andriamanitra. Andeha ianarantsika fohifohy ny makasika ny momba an'Andriamanitra. Eo am-pianarana ny momba an'Andriamanitra nefany dia misy torolalana, misy toromarika araka ny ao amin'ny Deutéronomia 7:20 ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe an Jehovah Andriamanitsika ny zava-miafina fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra fambara rehetra. Izany hoe izany dia manambara amintsika fa ny zava-miafina dia an'Andriamanitra fa ny zavatra efa nambara ny tenin'Andriamanitra dia natokana ho antsika ampya hamonjena antsika. Rehefa miresaka ny an'Andriamanitra isika dia tonga ao an-tsaintsika mandrakarivany hoe Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy masina. Andeha jerentsika tsiraray ireo teboka telo lehibe ireo izay antoka ho amin'ny famonjena antsika. Andriamanitra ray voalohany ao anatin'izany dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika no manana ray izany. Ary indrindra hoe ny Andriamanitsika mihitsy no miteny hoe raitsika izy. Ary tena zava-dehibe eo antsika izany. Iza marina moa le Andriamanitra ray. Araka ny ao amin'ny Genesis 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izany hoe le Andriamanitsika izany dia Andriamanitra pahary. Namorona tamin'ny alalany tsy misy izy. Ary rehefa jerentsika ihany koa dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 ny 7:20 sy ny 7:20 dia Andriamanitra io ihany koa no mihazona ny zavatra rehetra. Ny toetra an'Andriamanitra hitantsika teo zany dia pahary izy, mihazona ny zavatra rehetra izy ary izy ihany no Andriamanitra tokana. Kanefa ny ao anatin'izay ihany koa dia Andriamanitra dia manana toetra telo izay mampiavaka azy. Araka ny ao amin'ny Exodus 4:30 dia io Jehovah Andriamanitsika io dia Andriamanitra marina, masina ary mpamindra foa ihany koa. Ry havana malala, tokony iaina amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika isika satria izy dia tia antsika ary tokony ho tia ny hafa ihany koa isika ao anatin'izany. Teboka faharoa isika dia makasika ny Andriamanitra zanaka. Iza marina moa ilay Andriamanitra zanaka. Ahoana marina momba ilay Andriamanitra zanaka dia efa ao an-tsaintsika sahady hoe Jesosy Kristy ilay Andriamanitra zanaka. Araka ny Jaona 4:7 andininy 7 Jaona 4:7 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe o Jesosy taminy izay elizay no efa nitoerako teo aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va aory Filipo izay mahita ahy dia mahita andray. Hitantsika ao anatin'izany toko sy andininy izany ao amin'ny bokon'ny Jaona izany fa Jesosy Kristy ihany koa dia Andriamanitra izy, raitsika ihany koa izy ary tokony hivavahantsika ihany koa izy. Ary hitantsika ao amin'ny Kolosianina 2:7 fa ao amin'ny Jesosy Kristy ny fahafenoany ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Na izany aza nefa dia fantatsika ihany koa fa Jesosy Kristy dia olombelona izy, kanefa izy dia Andriamanitra. Inona ny antony mahatonga azy hoe tonga olombelona? Raha tsy tonga olombelona teto ambony tany izy dia tsy malala izay amonjenantsika akory isika. Fa noho ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto ambony tany ity dia lasa namonjy antsika izy. Fa tonga ny zanak'olona ho ny tenin'Andriamanitra hitady sy hamonjy ny very. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza fa ao amin'ny Jaona 4:15 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao no mena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very. Izany eo amin'ny Jesosy Kristy ihany koa zany ny famonjena antsika tsiraray avy. Jesosy ihany koa dia izy no mpanavitra antsika. No Jesosy dia mbola velonaina isika. Ary ny fomba nahatongavan'i Jesosy haitsika tsara araka ny ao amin'ny Luka 1:5-30 dia milaza fa hoe ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary isy herin'ny avy indrindra hanaloka anao
koa ny masina izay ateraka dia hatao hoe zanak'andriamanitra. Hitantsika ao anatin'izany fa Jesosy Kristy dia masina, Jesosy Kristy dia zanak'andriamanitra ihany koa. Ry havana malala, ny natongavan' Jesosy tety ambony ty tany ty, nafaty an' Jesosy Kristy tety ambony ty tany ty, ny nitsangana an' Jesosy Kristy tety ambony ty tany ty, de ho famonjena ho ay sy ho anao. Raha tsy tonga teto an-tany moa Jesosy Kristy dia azo antoka fa ho very mandrakizay isika. Noho izany dia tokony toky amintsika, tokony ankalaza azy isika, tokony ilefitra eo anatrehany mandrakariva isika, ary indrindrandrindra tokony hanompo azy isika. Ny teboka fahatelo manaraka dia ny fanahy masina. Rehefa miresaka fanahy masina isika dia mahatsiaro n'ilay tenin' Jesosy, teny fampanantenana nataon'i Jesosy ny mpianany talohany nandozany ndreo mpianandreo. Ny laza izy fa mbola ho avy indray ary haniraka ny fanahy masina andimby azy. Fanahy masina dia mpampianatra, mitovy amin'ny teo aloha ihany izy araka ny ao amin'ny Jaona 7:9 sy 7:10. Ary rehefa jerentsika ny eo amin'ny asan'ny apôstôly 5:10 ny 9 dia manambara fa manana sitrapo ny fanahy masina ary misaina ny fanahy masina, mihaino sy mandre ny fanahy masina ary fitiavana ihany koa ny fanahy masina amin'ny Romana 5:10. Ary ny mahafinaritra ihany koa dia ny fanahy masina dia mampionina ary manao vavaka fanelanelanana araka ny bokin'ny Romana 5:20. Hitantsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa miariary fa ny fanahy masina dia persona fa tsy hery fotsiny ihany. Ary rehefa mijery ny tantarany Ananiasy sy Safira isika ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:5, ny 7 sy ny 4 andeo vakitsika vetivety. Asan'ny apôstôly 5:5, ny 7 sy ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary io Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka nanafina ny vola sasany vidiny tany, fony tsy namidy tsy anao ihany va izy, ary rehefa namidy tsy anao anaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no ny saina izay ao am-ponao ianao tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra? Ankariarin'io toko sy andininy ankariarin'io tenin'Andriamanitra io, fa ny fanahy masina dia Andriamanitra ihany. Satria i Petera dia nilaza tamin'ny Ananiasy teto fa nahoana ianao azy no mandainga amin'ny fanahy masina eo amin'ny 7 ary naveriny any amin'ny 4 tsy mandainga amin'ny olona ianao fa mandainga amin'Andriamanitra. Izany hoe fanahy masina ihany koa zany dia Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina. Ry havana malala, ao anatin'izay fampianarana fo izay dia aoka tsy ala ohatsaitsika mandrakariva fa Andriamanitra dia iray ihany. Andriamanitra dia tokany kanefa ny Andriamanitra telo izay iray. Manasantsika aho hanondrika lohantsika fa hivavaka isika tsiraray avy. Jehovah Andriamanitra rainay masina tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao izay no ny fotoana nafany nianatra ny teninao tamin'ity sabata ariva ity. Meteza ianao Andriamanitra mindra fo aminay tamin'ny ratsy rehetra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Aoka ny teny izay nianaranay teto amin'ity toerana ity mba hitondra soa ny fiainanay, ary izay tsiraray avy Andriamanitra dia azoto amin'ny fianarana ny teninao isan'andro san'andro. Ino anao fa ianao dia telo izay iray. Hiaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao izahay ka tsy hanala baraka anao, ary atsiaro mandrakariva ny famonjen'i Jesosy Kristy, ary atsiaro mandrakariva ihany koa fa ny fanahy masina dia mampianatra sy mananatra anay, koa meteza ianao mampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
nisireo avako izay nafono ny lisanatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo anidadane nisireo avako izay nafono ny lisanatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo verina amonjy fodina ao atrano niray fa iverina amonjy fodina ao atrano Kumbalarana ramulatianareo asiulamba fusirai ni lavarangana ramulatianareo andalue iverinao ramula misimiti andalue tungani fotona andaluvana indroni tanana nireo avana rakodamba fotsy zay tazanina mandainga zay tsy manina Nampaurifana fafitile ibe Yajasana Kizazana richa nampaurifana Wazikia ulomelo niza wafachiza Nandauno ni utanatao Enuni fitaraina na rasitrakareo rasitrakareo mudia mizai sendatsanirai manulu trafiaina na monja kizai e mudia mizai famianji mizai manulu trafiaina na monja kizai manulu trafiaina na monja kizai Anidadane nisireo avako izay nafono ny ditranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo mahafinaritra fa azo antoka aorianan'izay dia iaina amin'ny fahasalamana ny antovavatsika sady zany lafatra anaraka hirandray sika aorianan'izay dia isy vatsym-panahy oentin'ny pasteur Irina Randriamahefarson mahafaly anay ny manasatsika mbola tsy hiala fa anaraka hatramin'ny farany ary izay mahatro hatramin'ny farany moa no vonjena sady zany lafatra Saruvidi lochata mikyu Ilai vundi natano tewe kazo fitaliana Sapa kwa kejini Ni heri ni fitiavanao Vas fitiavanao Mahal
mandrakizay fa fitiavana maharitra mandrakizay sarobidy loatra tany fio ilay vonjy nataonao teo akanzo fijaliana tsapako ankehitriny ny hery ny fitiavanao fa fitiavanao maharitra mandrakizay fa fitiavanao maharitra mandrakizay fitiavanao tsy mba misy fetra ny fitiavanao tompo nomenao ny olona rehetra izay manaiky anao no homenao olohereno venona lay fitiavanao sarobidy lotraka okolokyo ilara nalatsakao teo ankazo fijaliana tsy avelako verivery farany fahasoavanao say fitiavanao mamelonao ny aim-panay say fitiavanao mamelonao ny aim-panay fitiavanao tsy mba misy fetra ny fitiavanao tompo nomenao ny olona rehetra izay manaiky anao no homenao olohereno venona lay fitiavanao tsy mba misy fetra ny fitiavanao tompo nomenao ny olona rehetra izay manaiky anao no homenao olohereno venona lay fitiavanao olohereno venona lay fitiavanao fifaliana ho an'ny sampana fahasalamana nivany fiangonana adventiste amin'ny tandrany andro fahafito distrikany Tanjonandriana ny mitsidika ny tokantantsika tsiraray avy amin'izao sabata folakandro izao ny fahasoavan'ny tompony hitoetra mandrakariva natin'izany tokantrantsika tsiraray avy izany efa mba nosaintsaininao ve ny amin'izao fahoriana tsy fahasalamana zay mianjady amintsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao ary mba efa nosaintsainao ihany koa ve fa tsy mba tao anaty planin'Andriamanitra ny ampahory atsika fa sainga isika zanak'olombelona no nisafidy miala amin'ny lala marina izay naroson'Andriamanitra tamintsika Andriamanitra nefa fitiavana koa nomeny atsika ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay zao natoko fahatelo andininy fahiny ambifolo amty sabata folakandro ty dia men'Andriamanitra tombontsoa manokana antsika andray ny fahamarinana ara-pahasalamana indray alohan'ny andraisantsika izany nefa rehefa malaka
dia andeha anomika nyloantsika isika ivava anitra ray tsara indrindra ny an-danitro misaotra anao indray zay nohony amin'n'ity fotoana ity izay andraisanay ny tsara indrindra avy aminao eo ny fananao masiny izay mba hatakaranay zany indrindraindrindra aharesy lahatra anay mba iaina sy anatanteraka izany tsara indrindra avanay zany tomononay zany vavaka zany ny anarany Jesosy ihany ho jerentsika manokana amin'ity sabata folakandro ity ny amin'ny fahasalamany ny ato vava sy ny nomen'Andriamanitra fitaovana tsara indrindra isika zanak'olombelona amin'izany nify izany indrisy anefa araka ny teny zay nolazainy teny am-piandohana fa tsy notandemantsika izany atsarany izany ahoana ary ny ahafahantsika mitandrina ny fahasalamany ny ato vava sy nify izany voalohany aloha dia andeha hofitintsika kely hoe tsy ho fantaritsika inona milantsika izany fahasalamany ny ato vava sy nify izany ilaintsika ny mitandrina ny fahasalamany ny ato vava sy nify satria maneho ilay endrika tsara indrindra n'Andriamanitra ny fisiny zany eny antsika faharoa dia fitaovana lehibe anankiray ampiasaintsika amin'ny serasera amin'ny maha olombelona atsika ny fananantsika ny fahasalamany ny ato vava sy nify amin'ny fahatelo dia fitaovana ray lehibe ihany koa ahafahantsika miazona ny fahasalamana sy ny herim-batantsika manontolo ny fampiasantsika izany ato vava sy nify izany amin'ny fiainantsika ahoana ary ny ahafahantsika mitandrina ny fahasalamany ny ato vava sy nify teboka telo lehibe no andeha antinantsika azy ihany koa ahafahantsika manatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika ny voalohany dia tokony tandrovatsika ny fahadiovany ato vava sy nify faharoa dia tokony ihinana sy izatra ny sakafo ara-pahasalamana isika ary ny fahatelo farany dia tokony ahananatsika ny fahazarana manantona ny mpitsabo ato vava sy nify ndeha jerentsika tsiraray izy ireo mba hahafahantsika mahazo tsara ny tiana mambara rahantsika voalohany ny amin'ny fanantonana ny mpitsabo ny ato vava sy nify matetika ary izay mihitsy ny fiainantsika dia ataontsika faralan-javatra ny fikarakarana sy ny fanantonana ny mpitsabo ny ato vava sy nify ilaintsika nefa izany mba hahafantaratsika ny tokony ataontsika amin'ny fanatsarana ny fikarakarana zany fahasalamany ato vava sy nify zany ary indrindraindrindra mba hisorohana mialoha deo aretina zay mety hitatra ao anatin'ny ato vava sy nifytsika izany tsara indrindra dia varavakely ndray mandeha isaky ny mbolantsika no manatona ny dokotera mpitsabo ny ato vava sy nify zao nefa aoka mba ny mpitsabo mandala mianatra ary nahazo alala manokana sy ara-dalàna avy amin'ny fanjakana manotontsika manana tombotso lehibe isika satria ny fiangonana dia manana tobim-pahasalamana lehibe no sady ary fitaovana hoa lasatsika mazany noafitsika nytomarika rehetra kozany eo inkeo ireo mpiray fanantenana zay men'Andriamanitra talenta manokana sy nahazo lalana avy amin'ny fanjakana ka afaka mandray atsika amin'ny fanambesana zany torohevitra sy fitsapona izany ny milafin'ny sakafo indray ny mbolohany dia hoe mila mihinana sakafo ara-pahasalamana tsara indrindra dia mila atao misy isan'andro ny legioma sy ny voankazo eo amin'ny amafisany sy ny alemy indray tsara raha atao amin'ny atonony mba ahafahan'ny nify sy ny ato vava miasa tsara mamotika izany sakafo izany ary aoka mba tsy ho mafana loatra na mangatsika loatra fa amin'ny atonony ihany koa ataotsika ary fahadio mihitsy ny mihina zavatra mamay be tampoka dia mangatsika be tampoka na mifanaoka azy ihany koa aoka ihany koa ialana na tsy ho atao mihitsy
ny mandray miparaky mifokasikara ary misofotoka fa manimba ny fahasalamany atyvava sy ny fisa ahoana indray ary a ny eo amin'ny fitandrovana ny amin'ny fahadiovany ny atyvava sy nify anisan'ny teboka anankiray zay lehibe indrindra eo amin'ny hitandrimantsika ny fahasalamany atyvava sy nify izany rehefa miresaka an'izay sika dia tonga ao antsaitsika avy hatrany ny hoe hiborosy nify tsy ny nify any nefa ry avy-malala nyborosina raha tandrimantsika ny atyvava sy nify arak'izay hoe atyvava sy nify zay a dia ny atyvava sy ny nify no mila ataontsika madio mazarintsika dia intelo isan'andro sahatr'izay fa no ako tsy adintsika dia ny hoe ny ariva alohan'ny atory avy misakafo dia tsy maintsy verina indreo manty tsy maintsy a diovitsika ny atyvava sy ny nifitsika ary tsy mandray mihinana intsony na tsy mihinana intsony a aorinan'izay ho amin'ny ankizy dia tsara indrindra ary zay mihitsy ny tokony izy folo taona midina mba isika ray aman-dreny a mandray an-tanana ny fanadiovana ny atyvava sy ny nify satria mbola tsy hain'izy ireo tsara hoe ahoana ny fomba fanatanterana azy hoe atraizany mety hoe madio eo amin'ny fitaovana ilaina dia efa mahazatra-tsika ny borosy nify misy ihany koa nefa ny kofe fikirana nelanela-nify a na ny fil dentaire ihany koa ny dentifrice tantantsika hoe inona no tsara indrindra ny tsara indrindra mba azahoantsika ny tsara indrindra dia eny amin'ny tompo-pahasalamana ara-dalàna ny fitianantsika izany dia tsy manana riatsika amin'ny fampiasana azy ny amaranantsika azy a dia ny eo amin'ny fomba fanatanterahana ilay fanadiovana ny atyvava sy nify ny fitaovana ho ampiasaintsika androany a dia ny borosy nify ary amin'ny alalan'ny timakelytia no anatanterantsika azy araka ny terenina teo dia tsy ny nify any no diovana fa ny atyvava ray manontolo a miaraka nify eo amin'ny nify aloha dia fadina ny miborosy ny nify a hitsivalana fa atao mitsangana mandrakariva izany hoe tanterantsika azy a dia mena ka ny fotsy na ny aty ivelany io a na ny ao anatiny eo amin'ny tapiny indray tapinify dia ataotsika miodina midikodina na circulaire ozy ny teny vahiny rehefa vitatsika ny anatiny sy ivelany ary ny tapiny ambony sy ambany dia borositsika sy diovitsika indray a ny lanilany ambony ary ny lela ny tapiny sy ny ao ambaniny ary ny nofo ao ambaniny lela marihana nefa fa rehefa manadio ny atyvava sy nifitsika dia fadio mihitsy a ny manakatona nify ka manao ny fiborosiana salamzo hitatsika izao fa tsy maintsy sokafana mandrakariva ny vavatsika raha nandinika tsara sika dia mory sady sarotra fanatanterana azy mila ny finiavatsika sy ny mba anaovantsika vaindohan-draraha ny amin'izany fikojakojana ny fahasalamany nify sy ny atyvava izany isika eto ampamaranana dia tianay ny laza tenin'Andriamanitra amintsika mba entina ampirisiana antsika atoky an'Andriamanitra mandrakariva ry malala mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinina ny fananao ihany zao na fatelotolo voalohany any andinin'ny faharoa dia mirary a ny fitahin'Andriamanitra mandrakariva amintsika tsiraray avy a amen tsy misy mahasolanao tantano izay fa ose
lomba iatsonpazana yalemekwa nefamisakana tiaitakunni salu fantavana zavadusa niefitrana turuku izau nasandra truambu efitravu si andrenesana niantsonao zay fe
tuano meu eji fau se ry havana malala misaotra n'Andriamanitra isika noho izao fotoana nomeny aonatsika izao. Miaraba antsika tsirairay avy ary manolotra ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny isan'ankonana. Toe-javatra izay nalaza tatoato noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus ny antsoina hoe confinement. Ary nilainy izany confinement izany mba ho fiarovana amin'ny arety mifindra mandringana zany, ary farafaratsiny mba ampihena ny vokatra zany eo amin'ny mpiarabelona eto amin'ity planeta tany ity. Misy zavatra voamarika nandritra izay fotoana izay, ary singanina manokana fa tatoato dia nalaza ny isa hoe 50, nalaza ny isa hoe 100, ary voaingana aza dia nalaza ihany koa ny isa hoe 200. Misy confinement hafakely izay horesahana amintsika androany voalaza ao amin'ny baiboly, ary izay no andraisantsika ny hafatra hoe tsika mahazo vatsy indray rehefa maky rehefa andalo ny herinandro vaovao isika. Mialohan'izany anefa dia manasantsika hiaraka hivavaka ary sika tompoko. Jehovah Tompo Andriamanitra eo, misaotra noho ny fitantananao anay tsirairay avy, ka afaka miaraka aminao eto amin'izao fotoana manokana izao. Mangataka izay mba mindro afo aminay mandrakariva ianao, ary aoka Andriamanitra ny fanahinao masina no hitary-dalana anay, ary ampitoetra ny teninao ho aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika dia amin'ny Mpanjaka voalohany 12 ka ny 1 ka hatramin'ny 4. Mpanjaka voalohany 12 ka ny 1 ka hatramin'ny 4. Mivaky an'izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Neonanely tamin'ny Ahaba sy ny nandreseny ny mpaminan'ny Bala. Ary Ahaba niantso any Obadia izay lehibe ny tao andapany. Obadia dia natahotra ny Jehovah tokoa, ka noho ny naringany Jezebela ny mpaminan'ny Jehova dia nalainy Obadia ny mpaminany 100 ka nafeniny 50 avy no nataony tao anjo iray, ary novelominy mofo sy rano ireo. Toe-javatra nitondra fahasairanana tokoa teo amin'ny firenen'ny zanak'Israely ny toe-javatra nitranga. I Ahaba izay nitondra ny fanjakana tamin'izay fotoana izay dia nanompo sampy, ary nanambady an'i Jezebela mpanompo sampy ihany koa izy. Avy eo dia tesitry Jehova noho izany nataon'ny zanak'Israely izany, ary nanjary nisy mosary tao amin'ny tanin'ny Samaria. Nanjary tsy nilatsaka nandritra ny 3 taona ny orana, ary nitondra fahasaranana goavana izany. Ary zany fahasairanana izany no nitarika an'i Jezebela hampamono ny mpaminan'ny Jehova rehetra izay no heveriny fa ireny no nitondra izao loza izao. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ary fa niverina Eli rehefa mivoaka avy tany amin'ny hafenan'ny tany, ary ilaza amin'ny Ahaba fa hirotsaka ny ranonorana. Dia Obadia izay natahotra n'Andriamanitra, natahotra ny Jehova tokoa, i Obadia no nomen'Andriamanitra ny tsilosaina sy ny drafitra hoentina mamonjy an'ireto mpaminan'ny Jehova ireto. Ry havana malala, ny hafatra voalohany izay ampitaina amintsika zany androany, hoe tsika mamakivaky indray ny herinandro dia tahaka izao. Rehefa matahotra n'Andriamanitra isika tahaka ny Obadia, dia hanokatra ny lalana eo anoloantsika Andriamanitra. Ny teny hoe Obadia dia azo avy amin'ny teny hébreu Obadia, amin'ny teny frantsay dia hoe serviteur de Dieu, adorateur de Dieu, hoy tsika hoe mpanompon'Andriamanitra ary atian'Andriamanitra. Rehefa matahotra n'Andriamanitra isika ry havana malala, dia
dia hanokatra lalana ho antsika Andriamanitra. Izao no voalazany eo amin'ny Salamo 5:20 ka ny andininy 12. Salamo 5:20 ka ny andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, izy no lehilahy matahotra an'i Jehova, izy no ampianariny izay lalana tokony ho fidiny. Izy no lehilahy matahotra an'i Jehova, izy no ampianariny ny lalana izay tokony ho fidiny. Aoka atahotra an'Andriamanitra isika tahaka ny Obadia, dia omen'Andriamanitra antsika ny lalana, azahoantsika mizotra ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny afatra faharoa anatin'ity tantara ity dia izao: ireo mpaminany izay tao anatina confinement natao 20 avy dia afaka nandositra ny mosary tamin'izany fotoana izany, satria voalazany tenin'Andriamanitra fa novelominy mofo sy rano ireto mpaminany ireto. Ary faharoa dia afaka nandositra ihany koa ny fandringanana izay nataon'i Jezebela ireto mpaminany tao anatina confinement ireto. Ny toy ny tantara raha dia izao no voalaza any amin'ny Mpanjaka 1:20 ka ny andininy 70, Mpanjaka 1:20 ka ny andininy 70. Ary hoe aloha taminy, sambory ny mpaminany ny bala, aza vela isy hafa mandositra izy na dia iray akory aza, dia nosamborin'ny olona izy, ary nentiny Eli eo amin'ny onin-kisaona ka dia novonony teo. Raha saika handringana ny mpaminany Jehova zany Jezebela, dia ny mpaminany ny bala izay any Jezebela indray no voaringana tamin'ny vanim-potoana io. Mahay manova ny tantara Andriamanitra, mahay manova ny toe-javatra Andriamanitra mba ho famonjena, mba ho famonjenanao. Izao no voalaza ao amin'ny Isaia 2:20 ka ny andininy 40. Isaia 2:20 ka ny andininy 40. Hitarika ny jamba amin'izay lalana tsy fantany aho, ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany, ary mikitotoana alamako tsara. Izany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy hamelako. Ry havana malala, ny afatra faharoa zany izay ampitaina amintsika amin'ny tian'io ity dia izao: rehefa mahatoky an'Andriamanitra itsika, dia ho tsapatsika ny fitantanan'Andriamanitra ny tantara mba hahasoatsika. I Paoly dia nanana an'izany fanandramana izany. Rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy dia jamby izy, ary rehefa jamby izy dia notarian'Andriamanitra ny lalana izay tokony alehany rehefa avy eo. Hitarika antsika Andriamanitra rehefa mahatoky azy tanteraka isika, ary voalazany fa ny maizina aza dia tonga mazava eo anoloantsika. Raha sendra ny aizina isika amin'ny lalana izay hodiavintsika, amin'ny fotoana izay ho lalovantsika, indrindra amin'ny herinandro vaovao ity, aza kivy mahatoky an'Andriamanitra fa ataony mazava eo anoloantsika izany. Raha sanatria misy ny mikitotoana noho ny anton-javatra maro samihafa fa lalana moa no aleha, dia mahatoky an'i Jehova fa ataony malama izany. Sady mahafinaritra ny teny fikasany ho anao, dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra: tsy hamelako raha tsy vitako izany. Ny fihany zany dia izao: rehefa hamakivaky ny herinandro vaovao isika, dia voalohany aloha aoka olona atahotra an'Andriamanitra isika, dia ho sokafan'Andriamanitra ny lalana izay isoratsika. Faharoa, aoka olona atoky an'Andriamanitra isika, fa mahery Andriamanitra afaka mitantana ny tantaratsika, dia ho tsapatsika ny fahasoavana izay arotsak'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Ny tompo aneombantsika ary hivavaka isika mba hananantsika izany toetra izany, mba hanomezan'Andriamanitra antsika n'izany toetra izany, azahoantsika mizotra ho araka ny sitrapony ihany koa. Hiaraka hivavaka isika. Jehova Tompo Andriamanitra io, misaotra noho ny afatra izay natolotrao, mampianatra anay ny fatahorana anao sy ny tokony atokinay anao isan'andro san'andro. Da io izay rehetra, da io reto mpiaino rehetra sy mpijery rehetra ireto, mba azo hery avy aminao tokoa
ka manomboka izao zahay dia ho tahaka nobadia hatahotra anao ary atoky anao ihany koa dia handray ny fahasoavana sy ny fiadanana ampy avy aminao. Ny anaran'i Jesosy nanovana izany vavaka izany. Amen. Raha herinandro mahafinaritra ao antsika rehetra ao tokantrano dia mety misy ihany koa ny salama manaraka ny fandaharana dia raha fahasalamana ho antsika rehetrarehetra izay tsy salama. Izany indrindra lafatra mametraka ihany koa ny veloma ao antsika. Ie, ametraka ny veloma isika kanefa mialohan'izany dia anaraka hira isika ary ao aorian'ny hira dia tsy ho diso anjara isika fa andray mitsodrano izay hoentin'ny ray aman-dren'ny pasteur ny Rina Randriamanifarsan. Ka dia mametraka ny veloma mandrapafa ao amintsika izany kompakompanana ao antsika. Mandrapiona daholo tompoko. Efa ela no nandona tao ambaravara ny fonao ilay mpamonjy ity mianatra izay safidinao ampandroso azy eo amin'ny fiainana Like
safidina hampandroso azy eo amin'ny fiainana enoy fa mbola miantsoana inzay lay feo mitô miangavy mitondre Pauni evitrao kavuai ni fundao unena ni tuku faiza ni nuidinwana hampanzaka zewami ni fiainana miantsoana zay le fenito miangavy mitondre azalavinao itsonire ekele izany miantsona raisiny tsodrano hitahanareo ny Jehova ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehova ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehova ka hanome anareo ny fiatanana ny fitiavan'Andriamanitra ray ny toetra amintsika tsirairay avy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo tsy asaraka atsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina no hanome hery atsika ka tonga atsika anaraka ny sitrapony isan'andro san'andro. Amen. Mamela ni aji
Havana.